Faly miaraba tompoko lahy, faly miaraba tompoko vavy. Tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada, Madagascar TV, arahinao amin'ny Ici Télévision. Anio sika dia hiresaka mikasika ny fiarahamonim-pirenena, ny tontolo ny fandraisany raiky sy ny olona tsirairay avy. Manana vahiny sika dia tsy izay zany fa Andriamatoa Philippe Rajoelina, manasanao ary anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Dia araka ny fanambara tamintsika teo zany dia vahiny androany Andriamatoa Philippe Rajoelina, malagasy monina any France, eo amin'ny atao hoe mpiantsehatra amin'ny tontolon'ny fiarahamoniny pirenena. Faly miarabanao Andriamatoa Philippe Rajoelina. Faly miarabanao ihany koa Monsieur Barre ary faly miaraba ny mpanaraka nyity fandarana rehetra ary ity. Anisan'ny ataoko hoe anisan'ny tena nahafantarana anao zany hoe fitolomana na fitakiana ny fahafaha malagasy aty ivelany mifidy aiza ho aizany amin'izay amin'izao fotoana mandroso ve ny dinika, misy fanantenana ve raha tsy mandroso aiza ho aizany ny olana ka tokony hoe hitondrana vahaolana? Ya, zava-dehibe tokoa ary tena manan-danja eo amin'ny malagasy ny fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena. Indrindra moa tsika mipetraka aty ivelany izay mahatsiaro ny any an-tanindrazana. Kanefa ny raha zava-misy amin'izao fotoana izao dia mbola tsy manana ny fahafahana mifidy tsika. Ny zo mifidy, izany hoe droit de vote, dia ananan'ny malagasy rehetra n'aiza n'aiza misy azy amin'ny faritra reraky Madagasikara, ary rehefa olom-pirenena izy mizaka ny zo-pirenena malagasy dia afaka mifidy. Fa ny exercice du droit de vote no tsy misy ho an'ny malagasy mipetraka aty ivelany satria tsy misy liste électorale zany izay misokatra ho an'ny malagasy monina aty ivelany. Io ataoko hoe dinika io moa zany dia efa ela tokoa ny isian'izy io satria tamin'ny 1996 dia efa nisy fikambanana nitsangana taty France izay zo mitovy moa ny anarany. Zo mitovy dikan'ny zo mitovy dia hoe zo omena ny malagasy ivelan'ny tanindrazana vonona ny farimbona, izay ilay hoe zo mitovy. Ary tamin'izany fotoana izany dia efa nitaky sy nangataka ny fahafahan'ny malagasy mipetraka aty ivelany afaka mifidy. Dia mipetraka teo ny hoe ahoana mikasika ny nationalité, manao double nationalité ve mahazo mifidy sa tsy mahazo mifidy. Le fametrahana lista fifidianana dia tsy maintsy miainga avy amin'ny liste consulaire. Misoratra anarana ve ny malagasy sa tsy misoratra anarana any amin'ny ambasady. Ny ambasady ve sy ny consulat ve mahavita mifankahita amin'ny malagasy rehetrarehetra izay mielipatrana eraky n'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao. Any Seychelles zao misy malagasy eo amin'ny roa alina eo nefa tsy misy consulat. Any Canada zao fantatritsika fa mitombo isa-taona ny isan'ny malagasy mipetraka sy monina any. Raha 1996 no nisy dindinika zao ngamba efa mivoatra dia mivoatra ny isan'ny malagasy mipetraka aty ivelany. Eo anatin'izay koa ny Frantsa azadiny fa anatin'ny Frantsa misy ny La Réunion, ary misy koa ireo mponina eraky ny Afrika izay misy malagasy ihany koa. Dia rehefa nydinihana zany dia misy adidy devoir tokony ataon'ny malagasy aty ivelany, fa misy koa zany ny droit. Ka mba ahafahantsika manana an'io hoe exercice du droit de vote io dia tokony hisy karazana hetsika lehibe ahafahan'ny malagasy rehetrarehetra mivondrona miteny hoe tsy jerena loko politika, tsy jerena hoe iza ny président, tsy jerena hoe iza no mahazo tombontsoa, fa tokony kosa hisy voalohany karazana didy zany devoir fisoratana anarana amin'ny liste consulaire. Ny faharoa dia ny fangatahana amin'ny fanjakana, ny fanokafana ny liste électorale, ny fanaovana lobby amin'ny androm-panjakana, anisan'izany ny parlement, izany hoe ny assemblée nationale, anisan'izany ny ministère-ny intérieur izay manao ny recensement zany fanisana ny vahoaka, ary anisan'izany koa ny CENI izay comité voatokana hikarakara ny fifidianana. Izany hoe le problématika zany izay nisy tamin'ny 1996 dia mbola tsy voavaha amin'izao fotoana izao, ary mino aho fa tsy ho azontsika mihitsy io droit de vote, exercice du droit de vote io, raha tsy ny olom-pirenena mihitsy manao mouvement citoyen izay mitaky an'izay zavatra misy. Anisan'ireo
candidat milatsaka mampanantena ny anaovana nio fanateterana ny zo mifidy io aty ivelany. Ary misy ary proposition raha teneniko ohatra Eric Rajonary no anisan'ny teny an'izay hoe azo atao tsara mihitsy anie raha ohatra ka misoratra anarana daholo amin'ny liste consulaire ny malagasy na mandoa vignety ary zay tsy fantatra hoe ohatrinony fa ao anatin'ny le vignety ho aloha io zany a dia misy droit ihany koa ankoatra ny droit mifidy izay indray mandeha isaky ny 5 taona raha filoham-pirenena fifidianana filoham-pirenena ny resahana dia misy koa ny droit ahafahantsika tsirairay avy izay mipetraka aty mahazo le atao hoe assurance na réassurance amin'ny rapatriement de corps satria tsy mety ho an'ny malagasy mipetraka aty ivelany no tsy tafody any Madagasikara sanatrizany misy fahafatesana ary io dia mitovy na olona malagasy mipetraka any Chine io na mipetraka any Canada io na mipetraka any France fa tokony ho takitsika amin'ny fanjakana malagasy fa fametrahana an'io ka raha saina mandoa vignety sika dia tsika mandoa vignety fa zareo kosa mametraka an'izay karazana couverture izay omena ny malagasy rehetra izay misoratra anarana any amin'ny ambasady misoratra anarana amin'ny consulat ary voaisa hoe anisan'ny olom-pirenena malagasy mipetraka any ivelany. Io zavatra io araka teneniko teo dia tsy ho azo raha tsy tsika mihitsy no miasa sy mitaky an'ilay izy ary ny tena tsara angambany dia tsy amin'ny année électorale zany hoe amin'ny taona anaovana fifidianana no hitakiana an'ilay izy fa amin'ilay fotoana tsy mbola misy fifidianana zany hoe raha te hiezaka tsika hoe afaka mifidy amin'ny 2023 dia angambany vao vita ity fifidianana amin'izao fotoana izao ity dia tokony hatomboka ilay izy ary tokony handray anjara ny fikambanana handray anjara ny fiangonana handray anjara ny sampana sy ny herivelona amin'ny fiarahamonim-pirenena rehetra fa tsy andrasana mpanao politika ny anao an'izany mazava ho azy mila juriste tsika mila mpanao politika mila namana any Madagasikara manohana sy miaro an'io foto-kevitra io fa dia atao foto-kevitra ilay izy dia iraisany rehetrarehetra ary tsy misy hoe tompony ilay izy fa samy tompony daholo ny rehetrarehetra. Raha amin'ny fijerinao manokana akoatran'izay rehetra rehefa velabelarinao zay misy mety hoe vato misakana ara-politika koa ve mety tsy ahafahany eo amin'ny fitondrana manatanteraka an'izay zavatra zay sa mety lafiny ara-toekarena ihany koa mety tsy ahafahana manatanteraka an'ilay izy? Fomba fiteny malagasy ny hoe raha misy diso ny zavatra teneniko dia ny teniko ariana fa tsy ny tenako ny amin'ity indray mitoraka ity ngamba dia ny tenako ariana tsy maninona fa loatra lazaina ngamba ny fahazoko ny zavamisy dia anankiroa ny voalohany dia ny resaka arabola ary io mahatonga ilay hoe vignety zany hoe raha tsika zany mitaky any hoe exercice de droit de vote io fa ahafahana mifidy aty ivelany dia tokony se donner les moyens tsika zany hoe mila fandraisana anjara ataontsika hoe cotisation zany le izy vignety mety azy mety visa soratana any amin'ny consulat tsy maninona fa cotisation io fa amin'ny taona électorale izy ahafahana mifidy amin'ny taona izay tsy misy fifidianana dia ahafahana amin'ny assuré an'izay le teneniko teo hoe rapatriement de corps zay minimum takitsika amin'ny fanjakana fa amin'ny lafiny politika kosa dia izay mitondra rehetra teo dia tsy ny mahita hoe ny malagasy ety ivelany dia tokony omena droit de vote azo adiny fa misy financement ny fanaovana élection ka indraindray misy financement afaka atao any amin'ny zavatra hafa any Madagasikara mety fidianana tomobile na fidianana fanaovana per diem na fanaovana zavatra hafa mety ampiasaina amin'izay ny vola fa ferana hoe raha resaka élection dia aloha ferana hatreto ihany ny vola ampiasaina dia tsy tafiditra ao anatiny tsika fa izay zavatra izay nefa tsy hoe vato misakana fotsiny fa tokony ataoko hoe hoentina eo amin'ny sehatra eo amin'ny place publique moa fomba fiteny dia aleo hisy fifanankalozan-kevitra mivantana imasomaso tsy hoe hanenjehana an'izanisa fa kosa hitadiavana raha misy olana hoe inona ny vahaolana. Anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra reto tsika dia iverina eto ihany rehefa avy eo tsy aivina fa miresadresaka amintsika eto Andriamatoa Philippe Rajonina izay ao anatin'ny fianakaviam-be ny diaspora malagasy any Frantsa. Dia mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada ianao Madagascar TV arahinao amin'ny Ici Télévision. Anio moa dia miresadresaka amin'Andriamatoa Philippe Rajonina isika. Hono Philippe, diaspora malagasy sy ny fampandrosoana ara-toekarena. Inona no mety hoe heverinao fa tokony ho fandraisana andraikitra raisin'ny olom-pirenena malagasy monina aty ivelany amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ny Madagasikara?
Eny Bary Randresy, raha ny malagasy ity ivelany eny rehefa tena dinihana dia anisany efa mandray anjara mavitrika amin'ny fiasana fanaovana zavatra ny Madagasikara. Raha tsy miresaka fotsiny tsika fa tsy ireo fikambanana marobe izay mieripatrana eraky ny diaspora, raha tsy miresaka fotsiny tsika ireo fanampiana ataon'ny malagasy ity ivelany amin'ireo atao hoe fianakaviana zany na ny toerana ny aviana, misy entre 300 millions à 400 millions de dollars par an ny transfert izay ataon'ny malagasy aty ivelany tsy miankina fanjakana alefa makany Madagasikara isan-taona. Ary misy hetsika maromaro anisan'ny afaka lazaiko amin'izany zao ny Zama, izay misy ny Zama international, misy ny Zama eto France, izay miasa mikarakara ny mety ho projet na tetikasa iarana any Madagasikara. Ny zavatra tiako tenena fotsiny angambany mbola mamerina ihany hoe ny tenako no miteny tsy amin'ny anaran'ny diaspora manontolo fa amin'ny anaran'ny tenako moa zany hoe be da be ny zavatra ataon'ny malagasy na amin'ny fikambanana io na humanitaire io na amin'ny sport na amin'ny fampianarana na amin'ny resaka culturel fa tsy azo hoditsita fa raha indrindrindra amin'ny resaka toe-karena fa misy ny any Madagasikara zany izay mbola manana système izay ohatran'ny hoe voafehan'ny politika ny économique. Zany hoe voafehan'ny mpitondra ny président général sy manodidina azy tsy voatery hoe izay président eo amin'izao fotoana izao fa n'iza président eo dia ohatran'ny lasa misy fanjakany mahitahita zany izay mitondra ny firenena dia ireo olon'ireo no mibaiko sy mametra ny zavatra tokony atao sy tsy azo atao any Madagasikara. Fantatsika ihany koa fa be da be ny zavatra izay tsy mangarahara, izany hoe miteraka ny atao hoe économie souterraine na amin'ny resaka fiarikarena zany na indrindrandrindra fampiasana ny volam-panjakana na ny vola tonga aty amin'ny fanampiana avy aty ivelany na ny arena ambany tany sy ny arena misy ao amin'ny firenentsika izay mahatonga ny olona sasany manan-karena ary ny olona any ankabetsahan'ny olona tsy manan-karena. Nefa ny raha misy malagasy aty ivelany te hiara-iasa amin'ireo malagasy an'ireo dia misy an'izay karazana tsindry-bokotra izay ataony manana fahefana izay tsy voatery ny manam-pahefana hita maso fa ireo izay tompony fiarina any Madagasikara. Ka izay no mahatonga hoe raha ohatra zany tsika te hanao zavatra mikasika ny Madagasikara tokony tsy atao fady ny miresaka politika. Fa tsy hoe politika politisianina te hahazo toerana hoe za te ho ministre te ho ambassadeur na resaka ohatran'izany eny ilay izy, fa hoe aiza ny atao hoe fahamarinana, aiza ny atao hoe fiarikarena tena izy mba hampanankarena ny malagasy satria ny tany manan-karena fa ny malagasy tsy manan-karena. Misy fomba fiasa izay tsy misy mangarahara mihitsy eo amintsika, fantatsika fa misy olona mety mampiasa amin'ny tsy rariny ny harem-pirenena na ny fahefana koa eo amin'ny firenena. Mino aho fa raha ohatra ny ezaka ataon'ny malagasy aty ivelany miara-miasa amin'ireo malagasy izay manaja ny rariny sy ny hitsy any Madagasikara dia manan-karena ny firenena. Fa raha tsy midénoncer kosa tsika an'ilay système satria système ilay izy ary io ilay fanjakany mahitahita io dia raha na ny elita rehetrarehetra na hatrany amin'ny elita universitaire na hatrany amin'ny maramila na hatrany amin'ny politisiana na hatrany amin'ny tompona andraikitra amin'ny fiarikarena sasatsasany no mahatonga an'izy io misy. Fa tsika tsy mitapo-maso tsika fa manaiky an'ilay fisian'ilay izy ary mitady milomano moa fomba fiteny mitady izay fomba hialana amin'ilay izy na ahazoana tombony amin'ilay système. Fa raha tsy diniantsika io système politika izay mangeja manao takalonaina manao otage zany ny économie io dia ninona zavatra ataontsika dia lasa ohatran'ny tsy misy vokany zany fa ohatran'ny hoe ilay zinga hoentintsika avy aty amin'ny diaspora tsara be fa ilay siny izay ho andrarantsika an'ilay rano etontsika efa goaka ka ho amboarina ve ilay siny sa avela amin'izao. Tokony hisy prise de conscience zany hoe irahantsika rehetrarehetra mba mijery ary indrindrandrindra irahana ny any Madagasikara satria tsika ny aty ivelany afaka lasa ohatran'ny hoe donneur de leçon tsika raha miteny fotsiny hoe tokony atao an'izao tokony atao an'izao fa be da be kosa ireo Madagasikara manana an'izay fomba fijery mitovy amintsika izay fa ilay fanaovana an'ilay izy hoe hoentiny eo amin'ny place publique raha ny teneniko teo zany hoe tsy atao fady. C'est pas un tabou de parler de politique, mais il y a la grande politique avec un P majuscule, zany hoe fanatsarana sy fanarenana ny firenena sy fanomezana atao amin'ny mampalakarena ny malagasy hafa zay sy ny politika politisianina izay fitadiavana arena ho an'ny tsirairay ary indraindray ary hanariana ny atao hoe soatoavina ho an'ny malagasy
izay kosa tsy mety ary tsy maintsy edivana. Ia iverenantsika izay politika izay amin'ny tapany farany rehefa avy eo aoriana indray dokam-barotra reto fa anaraka vetivety an'reto tsika dia somary resadresaka kely an'izay politika izay amarana antsika an'izao dinidinika izao. Diaspora sy ny politika any Madagasikara. Raha misy malagasy maniry iverina ny tanindrazana nanao politika, mampirisika ny malagasy iverina indray andraikitra politika any Madagasikara venao amin'izao fotoana sa hoe alolo miandry any ariana na tsy tokony amin'izany mihitsy tsika ho teo resaka hoe politika tokony zavatra tsara tokony atao ihany fa ahoana fomba fijerinao malagasy ety iverany amin'izay zavatra zay? Raha misy le fanontaniana hoe ahoana fomba fahitako ny ho avy Madagasikara dia za anisan'ireo hoe malagasy optimiste. Satria raha ny fahitako ny tanora amin'izao fotoana izao, ny tanora aty amin'ny diaspora ary ny tanora any Madagasikara ihany koa dia be da be ny fikambanana izay mihetsiketsika ary manao ny atao hoe action citoyenne. Ny action citoyenne dia fanaovana politika fa amin'ilay politika ilay mahatsara azy. Fa io le fanaovana action citoyenne io zany no tokony taafina sy tsinjovina ary raha misy karazana redevabilité, zany hoe zao ny ataoko, zao ny lazaiko, zao ny ataoko ka afaka manara-maso daholo tsika rehetra dia mora ny miala amin'ilay hoe fanodikodinana vola, fanodikodinana ny saina ary indrindrandrindra fanaovana fampanantenana pokaty. Izay no anisan'ny mahatonga ny indraindray ny ohatran'ny hoe fanaovana politika lasa ho ratsy. Ny zavatra faharoa koa dia izao, raha ohatra ka hoe ekentsika fa hanao politika tena izy tsika dia tokony tsy tsinjaraina ny fahefana. Amin'izao fotoana izao mantsy lasa ny président ny république sy ny manodidina azy mitondra ny Madagasikara iray manontolo ary mitondra na ny fiarikarena ary zany hoe ny ohatra ny orinasa na JIRAMA na ERMAD na ny harem-pirenena tsy fantatra ny vahoaka sarababem-bahoaka fa dia ao anatiny zareo le mpitondra fanjakana mahitahita ihany no mifehy sy mandidy manapaka n'ireo zavatra rehetra ireo. Na ny mikasika ny ilay parsa izay atsika malagasy dia tsy azo ekena hoe ny filoham-pirenena irery malagasy na iza anarany no mitondra ny raharaha io ary midinika amin'ny filoham-pirenena frantsay. C'est une affaire de toute la nation. Zany hoe ny malagasy rehetra no tokony hikarakarana io ary misy faritra 20 any amintsika ary mahatonga Madagasikara tsy mandroso dia satria tsy nizaraina ny arena, tsy nampiana ny fiakarany sy fandrosoany ny faritra rehetra, zany hoe tout le territoire mba hampandroso ny sarangany vahoaka rehetra izay hoe toutes les couches de la population. Ka izay ny ilana ny fanaovana politika ary izay ny ilana ny tanora manao politika amin'izao fotoana izao amin'ny endriny vaovao na avy aty amin'ny diaspora izay mody enganie sy ny avy any Madagasikara izay efa mandray andraikitra ary be da be amin'ny toerana rehetra fa ohatra mbola tsy tafaraka ireo le ataoko hoe fomba fijery vaovao sy fomba fiasa vaovao ireo nefa any amin'ny lakle ary malagasy anie jereo tsara ny fividianana amin'izao fotoana izao fa be da be ny atao hoe propagandy fa ny malagasy tena malagasy betsaka no sady manao t-shirt ny ravalomanana izy, manao lamba ho an'ny Andry Rajoelina izy, manao kaskety ny HVM izy fa ny anazy dia fiainana andavanandro dia mitohy ihany. Zany hoe politisianina aty ambony anie io misy foana fa le malagasy mitady fotsiny hoe ahoana ny amahana ny olana ka raha misy tanora te hanao politika amin'ny politika tena izy zany fanarenana sy fananganana Madagasikara matanjaka sy afaka mirereraka tontolo izao dia efa fotoanany ary azo atao mihitsy. Azo atao mihitsy. Teny kely fotsiny raha ohatra hoe fanovana rafitra, ilaina ve ny manova rafitra ny Madagasikara amin'izao fotoana sa ilay rafitra iainantsika amin'izao fotoana io ihany tokony ho tazomina izay hita fa efa tsy nampandroso hatramin'izay aloha? Ny fahitako azy manokana dia misy rafitra atao hoe présidentialisme any amintsika, tsy régime présidentiel fotsiny fa présidentialisme zany hoe lasa ny président no manapaka ny zavatra rehetrarehetra ka tsy misy ny atao hoe karazana hoe séparation de pouvoir, ny assemblée, ny parlement, sénat dia voabaiko ny président, ny resaka fiarikarena na ny orinasa mpanjakana sy rehetrarehetra dia ny président no manapaka azy. Ny fitsarana dia misy idirany président na ny manodidina azy na ireo tompony fahefana maramila izay tokony rehefa maramila izy dia maramila, rehefa manao action activité civile izy dia civile ary misy karazana ohatran'ny hoe voafehana olombitsy zany le fitantanana any amintsika.
zay le atao hoe présidentialisme ary izy io dia ao anatina tsy misy décentralisation tena izy zany fa voafehan'ny olona amin'ny fahefana centrale daholy. Décentralisation ma tsy dika zany dia tokony ny faritra rehetra manana voafidy no mpitondra azy ny chef de région élu ary ny budget dia tokony autonome daholo zany hoe faritra tsirairay no mahalala bebe kokoa ary tsara indrindra ny fampandrosoana ny faritra misy anazy fa raha ohatra tapahan'ny olona amin'ny présidence daholo ny zavatra eraky Madagasikara dia na ho taona maromaro ary dia mbola eo ihany tsika ary io rafitra io ary dia marina mihitsy ny teneninao Andriamatoa Baranandresy io rafitra io dia mila jerena akaiky. Ia tonga amin'ny farany sady moa ty fotoanantsika sorana be tabe no tamin'izay atao hoe nanaiky ny vahiny sy ny tafatafa teto ny dinidinika marina moa fa i Andriamatoa Philippe Rajoelina dia Skype amintsika zany avy any à Paris any France nitondra an'izay fomba fijery sy atao hoe fandalinana ny tontolo politika sy toe-karena indrindra fomba fijery amintsika diaspora avy aty ivelany sorana be tabe no Andriamatoa Philippe Rajoelina. Misaotra indrindra ny mpijery, misaotra indrindra anao Baranandresy ary mirary ho an'ny malagasy rehetrarehetra fiainana milamina tsisy raha mandriaka ary ingany fety fifidianana andeha amin'ny tena izy ary fety sambatra ho an'ny rehetrarehetra ary taona vaovao 2024 ho ambinin'Andriamanitra ny tokantrano tsirairay avy. Ya, misaotra indrindra dia izay ihany koa no mamarana ny fandarantsika tamin'ity androany ity manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray amin'ny fandarana vaovao veloma tompoko.